antony tena tongavany Andriamatoa Ranesa eto moa zany resaka mikasika ity fanendrena ny Prime Ministre ity resaka lalàna sy ny lalam-panorenana no miteraka olana ny isan'ireo solombavambahoaka sy ny sisa ny ataoko hoe ny réaction anao aloha maolo-pirenena tsotra angamba ny hoe ny amin'ny hoe fanendrena Prime Ministre somary ohatra maimaika ihany ozy mambahoaka firenena tao anatin'ilay fanadihadiana teo. Raha ohatra aloha hoe amin'ny maha-olo-pirenena tsotra ny teny izay tokoa no tenenina dia hoe gaga sy talanjona amin'ilay fanendrena Prime Ministre satria ankoatra ny maha-olo-pirenena ny tena dia hoe nandalina manokana mikasika ny lalàna ka miaraka foana zany le maha-olo-pirenena sy maha hoe mpandalina lalàna ny tena zay dia hita hoe misy fahagagana amin'ny fomba nentina nanendrena an'ilay Prime Ministre na tamin'ny Andriamatoa Coly Roger na ny amin'izao miseho faharoa zao dia hita hoe misy foana ny fanitsahana ny lalàna zany amin'ny ankapobeny. Ny tiana horesana ihany koa hoe nisy adihevitra omaly momba ny hoe iza no manana ny maronisy raha ny fahitanao anazy raha ny famakina ny lalam-panorenana aniza ny maronisy. Ny lalam-panorenana izay nataontsika ny fidiana tamin'ny taona 2014 dia niezahana mba ho aminy hoe mandeha any amin'ny tsaratsara kokoa ka io lalam-panorenana io nalaintsika tamina fomba fijery maro samihafa ary ireo fomba fijery izay tena hita hoe mandala ny demokrasia erak'izao tontolo zao. Anisan'ny azo nitarafana an'io lalam-panorenana antsika io eo amin'ny 450 io mba hoentina manova eto amin'ny firenena nametrahana an'io famaritana mazava tsara io hoe ny antoko na vondrona antoko izay mahazo maro anisy eo anivon'ny antenimieram-pirenena no manendry manolotra azafady ny anaran'izay ho Prime Ministre ary ny filoham-pirenena kosa dia manendry izany hoe raha ny foto-kevin-dehibe nentina nanoratana ny lalam-panorenana amin'izao fotoana izao dia tsy manana n'ilay atao hoe fahefana malalaka na pouvoir discrétionnaire itsony ny filoham-pirenena amin'ny fanendrena Prime Ministre fa ao anatin'ilay voambolana teknika hoe compétence liée na hoe voafatotra amin'izay voalaza ny lalàna ny fomba entiny manendry an'izay Prime Ministre izay. Araka izany ny fomba entina manendry ny Prime Ministre raha ny voalaza ny 450 amin'ny lalam-panorenana dia avy amin'izay vondrona na antoko politika mahazo ny maro anisa eo anivon'ny antenimieram-pirenena ary io maro anisa io dia maro io antoko politika na vondrona politika io dia vondrona politika na antoko politika na andray anjara tamin'ny fifidianana zany hoe antoko politika efa talohan'ny fifidianana na vondrona politika na tsangana talohan'ny fifidianana fa tsy hoe aty arinan'ny fifidianana no asiana saritsarina fiarahana tsara ho marina fa tsy isana solombavam-bahoaka mihitsy no lazain'ny lalam-panorenana ao amin'ny 450 tsy hoe misy solombavam-bahoaka maromaro mitambatambatra dia lazaina fa maro anisy fa antoko politika foto-kevitra politika zany programma nasa politika no tian'ny lalam-panorenana ho lazaina amin'izay fotoana izay. Raha ohatra ataoko amin'ny teny baiko ilay izy dia hoe raha ohatra ka solombavam-bahoaka maromaro atambatambatra ilay izy dia ils sont nombreux mais ils ne sont pas majoritaires. Zany hoe manana raha isany io saina dia mety ho betsaka ilay olona fa raha ny lalàna ny jerena dia vitsy anisa reo olona reo. Efa tamin'ny heritaonako zao taorianan'ireny le adihevitra be tamin'ny fanendrenan'ny Coly Roger reny efa nisy an'le navoakan'ny ACC hoe azo vakiana tahaka an'izao io andeniny io tsy manakiry ve mandraky teny androany sa ohatrany ahoana sa iny mihitsy no efa nivilana. Ny fanapahan-kevitra navoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana dia mazava tsara fa ny didim-pitsarana avao amin'ny ACC no anisana izay antoko politika manana ny député maro anisa fa rehefa nisy moa zany nataontsika hoe mauvaise foi teo amin'ny fampiarana n'ilay lalam-panorenana satria mety mahatonga izay zavatra izay dia misy olona te andraikitra eto amin'ny firenena
na misy olona te handray fahefana eto amin'ny firenena fa tsy mamaky mieloha ny lalam-panorenana sy ny lalàna mifehy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. De rehefa tonga amin'ilay toerana lay olona zay vao tampoka aminy le hoe ay ve misy an'izany, ay ve misy an'izany. Nefany a ny foto-kevitra nanoratana n'ity lalam-panorenantsika ity de lay hoe tsy mety amintsika malagasy a lay fahefana mivangongo amin'olona anankiray na mivangongo amin'ny antoko anankiray, fa tokony miainga avany amin'ilay safidim-bahoaka ny fizarana ny fahefana. Dia mipetraka amin'izay hoe ny safidy filoham-pirenena ny vahoaka dia zay lana eo zany no lasa filoham-pirenena. Rehefa aveo izy mifidy ny solombavam-bahoaka ka ireo solombavam-bahoaka ireo indray no manome ny ho prime ministre, zany hoe mivoaka avy any amin'ilay safidim-bahoaka foana zany ny fandraisana fahefana eto amin'ny firenena. Zay ny foto-kevitra nanoratana lay lalam-panorenana. Fa rehefa taty aoriana moa dia misy an'ity tranga ity hoe misy député maromaro mitambatambatra tsy fantatra tsony hoe misy sa tsy misy. Hatramin'izao hoe mbola tsisy nahita hoe misy ve le député 370 nanolotra n'Andriamatokolo Roger, na hoe misy ve i député 270 nanolotra ny prime ministre vao nitendrena tamin'ny Omalialy io e. Tsy mbola nisy nahita zany anie. Ary na misy ary zay fisina hoe député maromaro zay a dia tsy mifanaraka amin'ny voalazana lalam-panorenana zay zavatra zay. Ka rehefa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana dia tokony tsy anakery. Ny anankiray tiako fantatra raha tsy haiko afaka mamaly ianao hoe io ve tsy misy ahafahana manenjika na hoe mitory ny filohan'ny repoblika rehefa tsy manaraka lalam-panorenana izy, sa dia hoe mijanona Andriamatoa Rajoelina iny zao nanao fanambarana androany hoe manainga ny vahoaka malagasy ny fianakavian'ny raisam-pirenena ho vavolombelona amin'ny tsy fanarahan-dalàna sy ny tsy fanarahana lalam-panorenana eto amintsika. Misy azo atao ny olom-pirenena zay mahatsiaro zay hoe tsy fanarahan-dalàna zay ve? Ny lalam-panorenana eto amintsika dia mametraka mazava tsara fa raha ohatra misy ny fanitsakitsahana lalam-panorenana na hoe fandikana ny lalam-panorenana atao amin'ny filoham-pirenena dia azo entina eo anolohan'ny fitsarana avy izy, na raha mbola tsy mitsangana ny fitsarana avy na ny haute cour de justice moa zany a dia azo entina eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izy a de angatahana ny fanonganana anazy zany ny fanalana anazy. Ny mpipaipaikady mikasika an'izay a dia ireo solombavam-bahoaka ihany koa no anisany hoe tompona andraikitra voalohany a afaka mampiatra an'izay raha ohatra ka vonona ampiatra an'izay izy ireo na te ampiatra an'izay raha mahita hoe nisy fandikana lalam-panorenana na fahatsoana goavana nataon'ny filoham-pirenena. Fa ny tsara ho marina dia hoe raha mbola misy ny fepetra mifanaraka amin'ny lalàna amahana olana anankiray dia tokony ho tandrovana mandrakarivo zay fepetra araky ny lalàna zay, satria raha ohatra ka tonga amin'ny nanaika vahoaka aneo ny evy moa Andriamatoa filohan'ny teteza mihita teo hoe mijoroa anareo amin'ny hevitrareo, fa ny vahoaka koa ny rehefa maneho hevitra tsisy mahatohatra azy. Ka zay no mahatonga hoe raha misy vahaolana mifanaraka amin'ny lalàna foana, raha azo atao no miverina amin'ny ara-dalàna dia tsara kokoa no miverina amin'ny ara-dalàna. Fa rehefa ny vahoaka no maneho hevitra tsy misy afaka manaka anazy. Ny arahana hita teto amin'ny firenena zany na tamin'ny 2 na 1 na 2 na 7 hoe na basy ary tsy masakana vahoaka rehefa tapa-kevitra an'io hevitra ny vahoaka. Ka tsy tokony ho tonga amin'izay zany tsika fa azo atao no miverina ty amin'ilay hoe inona no mifanaraka amin'ny lalàna, inona ny ara-dalàna. Ny lalàna raha teo natao andaminana ny fiarahamonina sy ny firenena dia tsara ny miroso amin'izay hoe fanajana lalam-panorenana sy fanajana lalàna izay.